fifaliana lehibe ho ay atrany ny manolotra ny araba ho anareo rehetra zay fa eopotsy ny fahita lavitra amty androany ity. Anisan'ny tena mafaly a ny fafako mitory ny tenin'Andriamanitra na ny tenin' Jesosy aminareo ho fanasitranana anareo zay marary ary ho fanafahana anareo zay matsapa-tena hoe misy heriny devoly mamatotra sy manakeja ny fiainanareo. Akoatran'izany to ny tenin'Andriamanitra zay toriko de afaka mitondra fahasoavam-be fitahina lehibe ho an'ny olona zay mino sy mandray an'ilay teny. Araka ny voalasan'ny baiboly matsy, manasitrana ny olona marary sy manafaka ny olona azo ny heriny demony na azo ny heriny famisaviana ny tenin'Andriamanitra na ny teny ataony Jesosy. Ahoana moa ny baiboly? Salamo fa 7:1 io voasoratra io, nandefa ny tenin'Andriamanitra, nandefa ny teniny izy mba hitondra fanasitranana ho an'ny olona marary, nandefa ny tenin'Andriamanitra, nandefa ny teniny izy mba ho fanafahana andreo olona zay latsaka ao anaty lavaka na andreo olona zay voafatotry ny herin'ny demony. Marina be mihitsy io teny Salamo fa 7:1 io. Hitondra fanazavana aminareo sy fampaherezana ary fanentanana ho anareo ao amty androany ity. Noho zany mimana ianareo ny andray fahasoavana lehibe amin'ny alalany teny zay tohiko aminareo amty androany ity. Fa meniny hitondrako zay fanazavana sy fanentanana ary fampaherezana anareo zay de andeotsika rehetra mbola hiaraka anao hira. Misy hira fanaona eo am-piangonana hoy ao, de zay zany no iarahantsika mihira am'izao fotoana zao. Atao fonao rehetra raha ohatra ka ainao lay hira. Vita ny hira de hiaraka hivavaka asika ametraka an'izao fandarana izao, ametraka an'izao fitoriana ny tenin'Andriamanitra ataoko zao mba ho tahin'Andriamanitra be karaka nambarako taminareo teo mba hisy fiantraikany aminareo tokoa le teny hotoriana toy ny hoe fanasitranana, toy ny hoe fanafahana, toy ny hoe fizarana fahasoavana be. Samy tahin'Andriamanitra avokoa sika rehetra tompoko. Amty 2025 ty de tena omenay anao ny aja sahaza ho anao Jesosy a, mihoatra noho ny hatramizay. Est-ce que tu peux juste lever tes mains, vous qui êtes en ligne, et dire Seigneur, je te place comme le roi des rois et je te donne l'honneur qui t'est dû, je te donne la gloire qui t'est due aujourd'hui. Je veux pas faire des cultes ordinaires pour juste faire des moments où l'on chante et on accompagne par des musiques, mais c'est un état d'esprit, un état de cœur qui t'honore et qui t'adore, Seigneur. Nini nahira ataonay androany de ataonay amin'ny fonay rehetrarehetra hoentinay manaja anao lay mpanjaka ny mpanjaka, hoentinay manaja anao lay tompony tompo. Alleluia, satria anao lay Jesosy mpanjaka malaza anay, Jesosy mpanjaka malaza, Jesosy mpanjaka enao tompo mpanjaka anay, enao lay mahery, enao lay tsara indrindra. Ok zany irainao amin'ny fonao rehetra, amin'ny conscience anao rehetrarehetra hoe izy no Andriamanitra ao dia izy mendrika ho dehainy. Maneran-tany, maneran-lanitra rehetrarehetra ny zoa mandazany. Ry tompo mpanjaka mahery eo miano, mianoanay eto ianao androany Jesosy a, tonga izay hanaja anao, tonga izay hidera anao, tonga izay hira ho anao ary ianao rery, satria ianao ilay tompony hery, tompony fahefana rehetra, tsisy azo arina aminao.
souverain. Ianao mpandahatra ny ety an-tany, mpandahatra ny fiainanay, dia androany izay te hanaiky anao fotsiny en tant que tel. Tompandahatra endry. Panao zao rehetra zao ianao. Dia ninona zara sy mety ataonao dia fantatra efa tsara tsy mahasoa anay zany. Amen. Ritumbu panzaka maerio. Manasanao zay Jesosy ankasitraka ny fiderana zay ataonay indray androany satria manaiky zay amin'ny fonay rehetra fa ianao tompony ery, ianao tompony fahefana, ianao tompony zavatra rehetra. Tsisy azo arina aminao Jesosy ary tsy tratry ny sainay ny fahalebiazanao sy ny herinao. Ny fiderana Nazarety aisurei, niaza tolotranao ety azonao an-tsaina ve hoe iza ilay Andriamanitra izay tomponao? Izy ilay mpanjaka tsy toa nefa izy be indrafo ihany koa. Tompo mpanjaka tsy toa kanefa be indrafo, dia laina iram-po ehan-tsaina, dia laina imandraky zay ianao Jesosy Aleluia ho amin'ny avo, fa Jesosy no tomponay. Ritumbu panzaka maerio. Zava-dehibe nira zay niarantsika nanaraka teo zao azy andeo hivavaky sika. Tompoandriamanitro, ianao no laizy hatrizay ka ho mandrakizay. Misaotranao zahay ny am'izao fahavelomana nomenao anay zao, ny am'ty androandroany ety andro zay nafahanay mandre ny teninao, mandre ny teny Jesosy. Tompo araky ninambarako teo dia manasitrana ny teninao ary manafaka milona azo nieriny demory sy milona azo nieriny famisavinana ny teninao, koa dia hamarino zany am'ty androandroany ety. Ka ao anaty fotoana anambarako ny teny dia etefany amin'ny olona mierinao manasitrana sy manafaka tokoa.
omena voninahitra sy akalasaina mandrakizay ianao ry tompoandriamanitra tsy to amin'ny anaran'i Jesosy no anavana vavaka misaotra raha io amen. Samy tain'Andriamanitra avokoa sika rehetra. Hotoizako ary ny fanazavana sy ny fampahirezana ary ny fanentanana anareo mba ino fa ny teny ataon'i Jesosy dia manasitrana sy manafaka ny olona azo ny herin'ny demonia sy ny olona azo ny herin'ny famisaviana. Tena arabaky teny mihitsy anambarako aminareo zany satria maro be mihitsy ry olona na razy sy ry olona voafatry ny demonia na ry olona azo ny herin'ny famisaviana no sitra natanteraka afaka zato isan-jato tamin'ny fotoana nandalovan'i Jesosy tety ambonin'ny tany. Tena omena voninahitra Andriamanitra ny am'izany fahasoavana lehibe no manimo antsika zanak'olombelona izany amin'ny alalan'i Jesosy zany. Ohatra am'izany ny nanasitranan'i Jesosy ny ankizy lalilay kapiteny. Nositrany Jesosy tamin'ny alalany tiny nalaoko ny vavany ny ankizy lalilay kapiteny. Ny boky Matthieu 7 no mitantaran'izany. Andao dia vakitsika ny voalasan'ny Baiboly Matthieu 7 andiny fadimy ka hatramin'ny andiny favalo aloha. Ary notokatao Kapernaum Jesosy dia nisy kapiteny anankiray nakahoaniny ka nitarena taminy nanao hoe tompoko ny ankizy lako mandro ao an-trano mba rarina ny paralysisy ka mijaly loatra. Andiny fafito dia hoy Jesosy taminy ho avy aho asitra anazy fa namany le kapiteny ka nanao hoe tompoko tsy mety idiranao ao ambany tafitranoko ao fa mitenena ihany dia hositrana ny ankizy lahiko. Eo amin'ny andiny fafolo indray ary naresany Jesosy dia gaga ka niteny tamilay nanaraka azy hoe lasako aminareo marina tokoa fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy zany ao na dia tamin'ny Israely azy. Eo amin'ny andiny fatelobefolo indray ary Jesosy niteny tamilay kapiteny hoe madilana monjy any amin'ny tanàna misy anao ianao ary tokafo aminao araka ny ninonao. Dia zao nitony le tantara io voasoratra io dia sitrana tamin'izany oro zany lay ankizy lahy. Ary io teny io dia mazava be ny voasoratra fa nisy lehilahy anankiray kapiteny izy io mitaritafika niala tany amin'ny tanàna misy azy izy dia nakany Kapernaum satria iany sofry fa ao Kapernaum Jesosy am'izao fotoana zao. Ino moa ny atondiny nakany Kapernaum? Ny atondiny mba hiaona am' Jesosy, mba ila vonjy am' Jesosy, mba nitaraina am' Jesosy satria araka le teny vakina teo dia narary ny aretina paralysisa ny ankizy lany. Le tovolahy zay tena natoky tao amin'ny trano nisy azy io marary ampahorininy aretina paralysisa ary araka ny fiteniny dia hoe tena nijaly loatra izy. Dia rehefa niaona tamin'i Jesosy izy ka nila vonjy nitaraina sotra fanapakevy Jesosy zao izy ho any amin'ny trano misy anareo aho, ho any amin'izany toerana misy an'izany zazalazany ao mba hositraniko izy tena hoe soroko any ny aretina. Dia olona kapiteny tsy atompoko aza misairana makany aminay ianao lavitra be nge ny any aminay fa nitenena fotsiny any ianao dia hositrana ankizy lahiko, nitenena aloka vavanao dia apy asitrana ankizy lahiko. Ry havanao zao ny teniko aminareo sady vaovao mafaly ianareo ange raha tena mino fa misy Andriamanitra, raha tena mino fa Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra ary ny rano hoe ty ambony tetany ity mba hamonjy ity zao tontolo zao ity, raha mino anao fa Jesosy Kristy no efa voateandr'Andriamanitra vosotr'Andriamanitra mba hanasitrana ny olona marary, mba hanafaka ny olona azo ny herin'ny demonia dia azo ny herin'ny demonia sy ireo olona azo ny herin'ny famisaviana ka hoe hiantso an'Andriamanitra ianareo indrindrindrindra fa hiantso an' Jesosy, hitady vonjy am' Jesosy. Vaovao mafaly no ambarako aminareo miaino anareo Jesosy ary vonina amaly anareo arak'izay tediavinareo izy satria zay mihitsy no antony nandran'Andriamanitra azy ray
na nandran'Andriamanitra ray azy hoe ty ambony ty tany ity. Eny ny vavaka ataon'ny olona ary anasitrana ny olona marary ary anafaka ny olona zay azony hery ny temony. Kandroany dia anio an'izany fahasoavana zany eo aminareo Jesosy. De averiko indray le tantara. Rehefa tapa-kevitra Jesosy ho any am'ilay kapiteny, ho any amin'ny trano misy le kapiteny, zakana le kapiteny izy. Tsy maintsy kidiranao ao ambany tafitrango fa mitenena fotsiny any ianao. Mila miteny anao de ampy ahasitrana ny ankizy-lahako marary ny aretina paralysisy zany. Riavanao gaga Jesosy ranandre zany. Talanjona Jesosy, o reo olonao miteny aminareo mpanaradia ao de anareo zanaka Israely fa tsy mbola nahita fonona lehibe tahaka zany ao na de taminareo zanaka Israely azy, fa ity lehilahy ty tena manam-pinoana satria mitendro sy zao de ataony mitovy. Zay makany aminy mira teniko zay tonga any aminy. Raha lehilahy, zao no teniko aminao, mandehany anao mody any amin'ny tanàna misy anao, mandehany anao mody amin'ny tokantrano misy anao, ary miteny hoe tongava aminao arak'ilay minonao. Miaraka tam'izay sitrana tokoa lay ankizy-lahy. Ny porofo fa sitrana rehefa tonga tany amin'ny tanàna misy azy le kapiteny dia gaga izy nahitan'ilay ankizy-lahy nitsangana salama tena tomady. De sitranao de hoe ovinanao sitrana tamin'ny fotoana takizao, tonga tamin'ny filitao anao sitrana tamin'ny ora takizao. Tonga de tsaba le kapiteny hoe tam'le fotoana nionako tamin'ny Jesosy ary tam'le fotoana nilazany Jesosy hoe modiany antranonao ianao fa efa sitrana ny ankizy-lahinao. Tam'izay no nasitrana an'le ankizy-lahy narary ny aretina paralysisa. Averiko indray, mpanasitrana Jesosy Kristy, mpanasitrana teny Jesosy Kristy ary am'ty androandroany ity amin'ny alala zao toro-tena ataoko zao de afaka nositrana ianao zay marary satria ny toro-tena ataoko tsy hafa fa Jesosy mampiteny ahy, Jesosy miteny vatana aminao. Ka raha mino anao, raha resy latrina am'izany anao, zao de zao ihany de isenin'Andriamanitra anafaka anao amin'ny aretina. Raha misy fitosany tombonao tonga de ho levina amin'ny anaran'i Jesosy any. Raha manatena vatanao tonga de hitsahatra amin'ny anaran'i Jesosy any. Raha misy zay zavatra tsy hainao natao teo no miheriny aretina avy hatrany de miova ny toe-batanao, miova ny fiainanao. Zay le hoe fiainana vaovao ho anao, voman'Andriamanitra ho anao. Rovy anio de anio ihany. Ho tanteraka aminao ane zany teny ambarako aminareo zany. Ohatra manaraka ihany koa, ohatra faharoa, ny nanafahany Jesosy zanaka vavin'ilay Kananita. Nanana zanaka vavy ty Kananita ity, voalaza matitoko fa de mambe folo. Narary ny aretiny tenony, narary ny aretina no ny famisaviana ity zazavavy ity. Ary tena mijaly, tena ory, tena fatiranofana. Efa natao daholo zay azo natao rehetra ho fitsaboana ty zanana vavy ity fa tsy sitrane. Zany tantara zany moa de manambara fa eto ambody tany ity tokoa ngery havana malalaka misy saretina tena tsy azo-tranona mihitsy, sarotra azo-tranony ary possible tsy ho sitrana mandramaty. Na de be efa be dehibe reo olona manam-pahaizana fitsaboana dia possible sy zany zavatra zany. Fa ny vaolana kosa rehefa de zao, rehefa tonga am Jesosy le olona, mino Jesosy le olona, resy latrina mitenao vava Jesosy le olona, mino zany le olona, de avy hatrany de misy herin'Andriamanitra manafaka le olona amigadrany devoly na ny fanadevozany devoly. To zao zany fandehan'ny tantara tam'izany. Tonga teo anatreny Jesosy a ity vehivavy Kananita ity, taka lay natao le kapiteny mihitsy no nataony. Mitaraina izy, mivavaka izy, milavody izy, fa tamin'ny tendra mandeha ity tsy niaino aloha Jesosy, fitsapatoetra daholo zany. Tsy niaino aloha Jesosy, fitsapatoetra daholo zany. Fa tsy nampiova ny finoana sy ny fanantenana teo anatin'ilay ramatoa Kananita izany. Fa mbola mivavaka izy, mbola mitaraina izy, mbola milavody izy. De tamin'ny faharoa azy Jesosy mihitsy niteny impossible, tsisy azoko atao anao,
satria zao jiosy ianao kananita fitsapahtoetra daholo zany fa tsy nonjina mihitsy le ramatoa fa mbola nitoy ny vavaka izy mbola nitoy nitarana izy mbola nitoy nilavotsy tamy jesosy izy tamy farany gahaka jesosy hitako jesosy am'Andriamanitra hitako fa lehilahy vehivavy manam-pinoana ity vehivavy ity tena manana finoana ty vehivavy ity fa tsy misy mahavoavonjy azy afa-tsy zao ihany ary manana finoana fa tena monjy azy tokoa ao hitako zany jesosy de zay noaty natoka jesosy a tena tam'le ramatoa raha vehivavy tena lehibe finoanao gresy lahatra fa tena lehibe ny finoanao de zao niteniko aminao avokako ny teniko avotso ny teniko tongava aminao arak'izay irinao tongava aminao arak'izay irinao akory magaka tonga tany am'lay azana vavy lay herin'Andriamanitra manasitrana manafaka ka rehefa tonga tany tokoa le ramatoa de gaga fa tam'le fotoana niona tamy jesosy sy tam'le fotoana nilazany jesosy fa hoe sitrana ny zana vavy no sitrana tokoa lay zaza vavy tsy tahakatry saina ny fiasan'ny jesosy sy ny fiasany teny ataony jesosy riavana malala androany amafisiko ndray fa amin'ny alala zao teny notoriko zao no iasan'ny herin'Andriamanitra eny aminao mba ho sitrana ianao na dia tsy ametrako tanana ary ianao na dia tsy ahoeko vavaka manokana azy ianao de afaka no sitrana ianao satria ny teny zay toriko tsy afa fa Jesosy Kristy mampiteny ny vavako ary ny teny iny de misy hery manasitrana misy hery manafaka raha marary anao dia misy hery manasitrana misy hery manafaka raha matsapa anao fa gadreny devoly afatrany devoly de misy hery manafaka misy hery mamonjy raha matsapa anao fa famosavina no fototra problème mahazo anao zao dia misy hery manafaka ny teny notoriko misy hery mamonjy ny teny toriko ny voninahitra ny eo an'Andriamanitra andraiky vakitsika ny matitoko fa de mambifolo hoe de azonao tsara fa de ny tantara manomboka amin'ny teny faraika amby roapolo de niala teo Jesosy ka nakany amin'ny faritany Tiro sy Sidôny arivo misy vehivavy anankiray kananita nivoaka avy tao am'zany tany zany ka niantsona hoe mandrafo amby tompoko zanaky Davida o ny zanaky vava mpahoriny démonia loatra fa i tsy namaly teny azy de nanatona ny mpianany ka nangataka taminy nanao hoe roa izy fa miantso mafy atao retsika zay le fitsapahtoetra voalohany ary izy namaly ka nanao hoe tsy milalao afa-tsy amin'ny indrovely amin'ny taran'Israely zay lay fitsapahtoetra faharoa fa nanatona ihany raha vehivavy de niakoka tao anatrehaka ka nanao hoe tompoko vonjy ao fa izy namaly ka nanao hoe tsy mety raha makamofondrazo ka manipy azy ho an'ny bokely zay le fitsapahtoetra fahatelo fa io raha vehivavy marina sany tompoko fa na dia ny ambokely aza mba mihinana zay somitsomo latsaka avy amin'ny latapitry ny tompony ihany de namaly Jesosy ka nanao taminy hoe raha vehivavy lehibe ny finoanao tokavanao arak'izay irinao de sitrana zana vavy tam'izay ora izay ry mpiainy malala ho anareo zay mahita sy mandre ahy am'izao ora izao hoy aho aminareo tsy miova Andriamanitra tompoko tsy miova Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra tompoko tsy miova ny fanahy masina tsy miova ny teny ao anatyty baiboly ity tsy miova ny hery ny teny Jesosy voalaza ao anatyty baiboly ity sy ny hery ny teny Jesosy zay torinay tsy miova ny fiasa ny teniny ataony Jesosy fa mbola manasitrana hatram'izao mbola manafaka hatram'izao ka na inona iny ny herin'ilay retina na inona iny ny herin'ilay démonie na inona iny ny herin'ilay famosavina de mahery lavitra no zany zao teny toriko zao mahery lavitra no zany zao teny de anteny Jesosy ambarako aminareo zao ka hoy aho hoe marary tokoa ve anareo zay mahita sy mandre ahy am'izao ora izao sa matsapy anao fa misy hery maizina mampahory sy mampijaly anao ohatra manonofo ratsy ve ianao rehefa matory amin'ny alina manonofo mahita olona na biby ratsy endrika ve anao ka mampatahotra anao amin'ny alina sa tsapa anao fa io aretina mazanao io dia
vokatry ny famosavina na vokatry ny akasiparana ataon'ny olona tsy tia. Sa matsapa vianao fa iolana ny ajady aminao io de araky ilay nambarako teo hoe vokatry ny famosavina sy ny akasiparan'ny olona tsy tia. Na inona fotrylay retina azony Jesosy fitanina ianao, azony Jesosy fitanina amin'ny alan'izao teny toriko sy ambarako aminao zao ianao. Tsy miova am'izany mihitsy ny fiasa Jesosy riavana malala fa nandrasiny aminao ny volonao fa izany tokoa Jesosy sy ny teniny. Zao zay mitoro ny tenin'Andriamanitra aminareo eka efa nahita olona marobe sitrana tamin'ny alalan'ny teny notoriko tako zao tamin'ny alalan'ny radio na tamin'ny alalan'ny fetalavitra any amin'ny tokantrano misy azy any izy, kanefa dia sitrana izy miantso amin'ny telefônina, afaka izy miantso amin'ny telefônina sitrana hoana satria mino fa Jesosy de mpanasitrana, miteny Jesosy de mpanasitrana ihany koa, ary miteny zay toy ny mpanompon'Andriamanitra tsy hafa fa Jesosy miteny mivantana amin'ny olona zay mahita sy mandre. Engany ka mindra fo aminao Andriamanitra, mindra fo aminareo Andriamanitra, ka zao andesao ihany de isy herin'Andriamanitra anasitrana sy anafaka anareo amin'ny gadrany devoly. Ajantsika hatreo aloha zay tapany voalohany zay, fa ndao tsika mbola iaraka anao hira anankiray indray araka ny teniko teo hoe hira fanaonay ao am-piangonana de iarahantsika manao le izy de aorina zay de toizako indray ny fitondrako ny afatra de any afamaranana de mbola nokana fotoana anaofana vavaka ho anareo ao. Samy tain'Andriamanitra avokoa sikarira tompoko. Andriamanitra ombanao, tatana amin'ny fiainanao, famonjena nomeny anao, fandresena ny anjaranao,
Andriamanitra ombanao tatana amin'ny fiainanao famonjena nomeny anao fandraisana anjaranao Teaka mafy be ho an'i Jesosy ara orakoraka mafy be ia raisika ho zava-dehibe zay raha ny arantsika nanao zay amin'Andriamanitra zava-dehibe aminy mahita olona mihira miderazy mihira miakoka eo anatrehany raha ny voalasa ato anaty baiboly ity izy no jerena de mitsantsehatra eo am'le olona Andriamanitra mamonjy manasitrana manafaka mamaolana mita rehefa tena mihira amin'ny fondrehetra le olona zay no antony natonga namporisika anareo hoe andao anao hira hiaraka isika otozokondray azy ny fanazavana sy ny fanentanana anareo mikasiny amin'ny Jesosy sy ny teniny zay manasitrana sy manafaka andao iverenatsika le tantaran'lay kapiteny misy zavatra tena tiako amafisina matsy tiako tsindrina aminareo tsirairay avy rehefa nanapa-kevitra Jesosy fa hoany amin'ny tokantrano misy alay ankizy lahy marary any am'le tokantrano misy alay kapiteny io de nisakana le kapiteny aza misairana makany anao tompoko fa mitenena fotsiny any ianao de hositrana ankizy lahako miteny zay mbaranao tena inoko fa ianao tonga direct any aminay mitenena fotsiny any ianao de hositrana ny ankizy lahako tena tao am'ty kapiteny ity ny finoana fa ny teny atao Jesosy de misy hery mitondra fanasitranana ny olona marary raha vo nandrean'zany Jesosy de gaga tena talanjona betsaka ihany zay toerana efa nandalovako zay nanaovako ny asan'Andriamanitra nanambarako ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra efa betsaka ihany reo zany Israely no niaino aho nandre aho fa izao tsy mbola nahita finoana tahaka ny finoana nanana ty kapiteny ity ao izao hita mivatiny izao azy mbola tsy miny olona fa mahasitra anazy ao mahafaka azy ao mahavoavonjy azy ao maika fa niteniko fotsiny ahoana mono inon'olona zany fa ity lela kapiteny ity tena nino no zany ahoana Jesosy ry kapiteny mandehana mody any amin'ny tanana misy anao ianao mandehana miona amilay ankizy lanao lay voalazareo fa marary ianao efa sitrany izy am'izao fotoana zao zao teko aminao tongava aminao arak'izay irenao tongava aminao arak'izay inonao ka rehefa no tokoa le kapiteny de akory ny agagany hitany maso le ankizy lany zay narary nidridridry nijaly loatra indro fa sitrana tanteraka ka rehefa nanontaniany de ole tovolahy olo ny olona rehetra tao tanàna tao an-trano manao hoe tamy fotoana takizao tamin'ny ora takizao no nasitra anazy de resy lahatra kapiteny hoe tamy fotoana nionako tamy Jesosy sy tamy fotoana nilazany Jesosy fanasitranana tokoa no nasitra anazy ry havana malala ho anareo zay mahita sy mandre ahy manasitrana ny tena ataony Jesosy zao toritena ataoko zao de afaka anasitrana anareo zay marary afaka amonjy anareo manoloana ny gadra zay ataony devoly na manoloana ny herina fampisaviana zay nahazo anareo de ivelantsika eto ny tantaran'lay vehivavy kananita zay nisotrany Jesosy ny zana vavy zay narary nampahoreny demonia efa mataona ny zanaka vavy tira matoy ty no narary nampahoreny demonia
fa tsy sitrina mihitsy, tsy afaka mihitsy. Zay na tonga ty ramatoa ty tapa-kevitra hoe andeha anatona Jesosy aho, na de olona tsy mendrika nostranina ary ny tenako na nikizy vavitro, hitalao am Jesosy aho, hitady vonjy am Jesosy aho, tsy misy mangataka voatamainao fa andeha anatona Jesosy aho. Ka rehefa nanatona Jesosy izy dia nandary fitsapatoetra telo mifanisy, fa tsy mionjina mihitsy ny finoana, fa ny finoana de hoe tsy misy mangataka voatamaina. Fantatro fa ity lehilahy ty ihany no mahafaka sy masitrana ny zanako vavy. De zay natonga azy tsy nienitra mihitsy fa nitohizany vavaka, nitohizany fitarainana, nitohizany ny antsoantsony, nitohizany hoe mila vonjy aho, mila vonjy aho, mila vonjy aho. To anatin'izany a, araky ny efa nambarako taminareo, gaga Jesosy tena manam-pinoana mariny ty vehivavy ity, tena manam-pinoana lehibe ty vehivavy ity, ary fanta fa zao ihany no mahafaka ny zanany vavy amin'ny aretina de aretina vokatry ny gadrany devoly io. De natsony Jesosy le vehivavy, avianao ty, zao no tiako aminao, vehivavy manam-pinoana ianao, tena lehibe ny finoanao, ka ho iaho hoe tongava aminao arak'izay irinao, sitrana zanako vavy. Akory tokoa ny akagana rehefa teo anatanana isy azy ity vehivavy ity, de nahita zanany afaka tamilay gadrany devoly, na afaka tamilay hery maizina zay namatotra sy nanaketsa azy. Mbola mafisiko hatrany an-trano, mpanasitrana Jesosy ny teniny, mpanafaka ny olona azo ny herin'ny demony, azo ny herin'ny famisaviny, azo ny ara-tsy mpanamy olona, Jesosy ny teniny. Taniny Betany efa izany mihitsy Jesosy, ateorina am'izao vaninandro misy atsika zao, de mbola zany hatrany hatrany Jesosy. Manamafy an'izany ny teny voalaza ny Asin'ny Apôstôly toko 20, andiny 7 hoy ny voasoratra manao hoe Jesosy Kristy zay ny ran'Andriamanitra ray mba andendeha anao soa, andendeha anasitrana, andendeha anafaka ny olona azo ny herin'ny demony. Satria nahoana? Satria Andriamanitra zay naniraka azy dia momba azy ary miaraka aminy eny foana. Ry havanao, zao no teko aminareo, miverena amin'Andriamanitra ianareo zay mahita sy mandray ahy am'izao rezao, miverena amin'Andriamanitra ary minoan'ilay Jesosy Kristy zay ny ran'Andriamanitra ho ety ambony ty tany ity, ny ran'Andriamanitra mba hanasitrana, ny ran'Andriamanitra mba hanafaka, ny ran'Andriamanitra mba hanova fiainan'olona ratsy ho fiainana vaovao. Ny ran'Andriamanitra Jesosy mba ho arak'ilay loha-hevitra, lohatenin'ny fandarana hoe fiainana vaovao ho anao. Zany ny tian'Andriamanitra ho tsapanao am'ty androany ity. Eno tsara nke ty tantara manaraka tantarako aminareo ity, etiko milaza aminareo fa any akafany, any ambadibadiky any, de tsy misy fomba hafa azahoana fanasitranana ny amin'ny aretina sasany, tsy misy fomba hafa ahafahanao miala amin'ny gadrany devoly na miala amin'ny herin'ny famisavina afa-tsy ao am Jesosy irery any. Eno tsara nke ty tantarako aminareo ity, etiko manamarina le teny nambarako teo. Ohatra am'izany, ny nahazo ny tanànany Samaria. Ny tanàna Samaria de tanàna nisy ozina, nisy fanaratsy nanao tsatoka tao. Ka na iza olona tao amin'ny tanàna Samaria de nanderany tsy fahombiazana daholo. Zay nataon'olona tam'izany tsy nisy nety fa nandamoaka sy madiakaranany. Zany ny ainan'olona tao Samaria amataona maro. Ianao ve mieritreritra fa tsy mitady fomba amanan'ny olana ny mpitondra fanjakana tam'izany? Ianao ve tsy matsapa fa nanao zay azo natao reo manam-pahaizana amanan'ny olana? Eny tompoko, nanao zay azo atao manam-pahefana tam'izany reo manam-pahaizana, fa dia tsisy vahaolana nanakery tao amin'ny tanàna Samaria, fa dia amataona maro de miaina tao anatiny fahoriana sy fijaliana vokatry lay ozina toetra tao am'le tanàna ary vokatry lay herin'ny tsatoka ny domina tao am'le tanàna. Ndray andro anefa nandalo tao am'izany tanàna zany a Elisy
ilan'Andriamanitra. Io Elisa io de lehilahy nanana fanan'Andriamanitra, nanana ny herin'Andriamanitra toetra atao anatiny. Ka rehefa nizy tao am'le tanàna, zany lehilahin'Andriamanitra zany, resy lahatra ny olona hoe indro lay lehilahin'Andriamanitra, indro lay lehilahy manana fanan'Andriamanitra, manana ny tanan'Andriamanitra, andao anatin'azy isika fa ampy zay fahoriana sy fijaliana miainatsika teto am'ty tanàna ity. Ialeto isika ohatra ny tsy fona ialana tanàna satria tsara toerana, mate olona, mafinaritra. Ijaneto isika ny tsy fahombiazana, zany no iainatsika eto, efa niainatsika ary mbola iainatsika mandavataona ve misy tsatoka ny tanàna. De ahoana zany? De nitaraina tamin'ny Elisa ry zareo, tompoko tangorona ny olona, hitanao zao tanàna zao izy tsara toerana, mafinaritra be, fa sainginisy tompoko ratsy rano. Zay zany fahatsapany zareo hoe ratsy rano. Ny rano sotroina eto de misy hery tsy mampahavaninanaka, misy hery mitondra tsy fahombiazana, misy hery mitondra tsatoka. Amatoanana no natsapa fahoriana sy fijaliana izay tompoko. Raha misy zavatra azonao atao, ampio zahay, vonjeo zahay. De hoe Elisa araky ny baitony meny fanahy masina atao anatiny, hitondray sira ozy izy, atao anaty vilia vaovao, de andao ianareo hiaraka amiko hoana am'lay nandoany rano, any ianareo no fotole olana, andao tsika hoana. De rehefa tokatany de ndraisin'ny Elisa le vilia vaovao misy sira anatiny, de natsipo teo anaty rano. Tamy finoana no nanipazana Elisa an'le sira, ary tamy finoana no nitenena manomboka androany tsisy fahafatesana hitrangatsony eto, tsisy tsy fahavanoananaka hitrangatsony eto, tsisy tsy fahombiazana iseho zany eto. Manomboka androany mety nataonareo, mety nataonareo, mety nataonareo. Ny olona rehetra tam'zany nanao hoe amainina, ho tanteraka zany. De akory samy mahagaga tsy niandry ela, fa teo eo ihany tonga de fa natsapa atmosfera vaovaon'ny olona. Tonga de natsapa zavatra vaovaon'ny olona, nisy fiadanana atao anatiny, nisy fifaliana atao anatiny. De hoy ny baiboly hoe nanomboka teo de tsara ny rano, mandraky zao, mandraka ankehitriny zao. Andao vakitsika ny baiboly, patsaka faharoa toko faharoa, 2:10 zao voalaza. Arompolo natao am'zany tanàna zany tamin'ny Elisa. Masina ianao, indro tsara toerana ity tanàna ity tompoko, araky zao hitanao zao, saingy ratsy rano, ary ny tany tsy mampahavaninanaka. De hoe izy hitondray ny ovy vaovao ao ka sisira ao anatiny, de mety atany am'zany, ary nivoaka nakany am'lay miandoandroany izy, de nanipisira taoka nanao hoe zao lasainy Jehova, efa natsara ity rano ity ao, tsisy fahafatesana na tsy fahavanonanaka itsony iseho eto, ka dia tsara ny rano mandraka androany, araky ny teny nataony Elisa lehilahin'Andriamanitra. Riavana malalo, mazava be fa nisy ozona ny domina tao amy tanàna Samaria, ary tsy ny tanàna ihany no domininy, fa ny mponina rehetra mihitsy dia no domininy. Nisy fanaratsy nanao tondra tsatoka tao am'le tanàna, ary tsy ny tanàna ihany no niara zany tsatoka zany, ka hoe tsy namokatra, tsy navanina, fa ny olona mihitsy no niara-ny tsatoka ihany ko, ka zay natao andrehetra tsy nisy nety fa nandamoka sy maty akaranany avokoa. Fa saingy no mihetsika nataon'ny Elisa lehilahin'Andriamanitra, de tapaka niozona, niala lay hery ratsy nanao tsatoka, de niova ny tanàna, tonga vaovao ny tanàna, ary tonga vaovao ny fiainan'ny olona. Rio mpiainy malala, ianareo zay mahita sy mandray ahy am'izao fotoana zao, maro ihany ko ny olona efa hitako fa nanana fiaina tahaka zany, tahaka reo mponina tao Samaria mihitsy. Zay natao rehetra tsy nisy nety, fa nandamoka sy maty akaranany, tsy nisy nety na de anakiray aza. Zany no niseho satria nahoana? Satria mbola nisy ozona tao am'le olona, nisy ozona tao am'le kaviana, fianakaviana, nisy ozona tao am'le trano onenana. Na ihany ko nisy fanahy
manao tsatoka teo am'le olona teo am'le fianakaviana natao am'le trano onenan'le olona ka raha ohatra ka zay tokoa ny marina fototra matokany olana io zatra sarotra io zatra manahirana anao anataona maro io ry afanao tsy ho afaka am'izany ianao fa entinao mandramaty ny olana tsy ny fahasiaranana raha tsy le ozina mihitsy mitapaka amin'ny anaran'i Jesosy raha tsy le fanaratsy mpitondra tsatoka mihitsy a no voahilika amin'ny anaran'i Jesosy ary zay no raty matogany manentana atsika amty androandroany ity teny efa nambarako taminareo matetiky zany hoe ny vaolana tsara indrindra dia ianao miverina amin'Andriamanitra miverina amin'Andriamanitra le nahary anao ianao le namena anao velona eto ambony tany ety ianao mino an'ilay Jesosy Kristy zanakala tokan'Andriamanitra zay efa nomena atsika fa maninona moa ianao no misalasala no mirorosaina fa tsy mahavoavody anao Jesosy tena mahavoavody Jesosy izy no mpanasitrana ny ranao am'izany izy no mpanafaka ny olona azo mieriny demonia ny ranao am'izany izy no mpanafaka ny olona azo mieriny famosavina ny ranao am'izany izy no mpandrava ny tsatoka rehetra maso ny olona ny ranao am'izany ary zahay dia mpalompon'Andriamanitra fitaovana eo an-tan'Andriamanitra ampiasaina atateraka sitrapon'Andriamanitra eo amitsika zanak'olombelona velona eto ambony tany ety no zany miverena amin'Andriamanitra ho iaho miloha Jesosy Kristy anao fa ny ran'Andriamanitra ho am'izany fahasoavana lehibe zany izy ary resy Jesosy hitra ao anatinao rehefa tafitra ao anatinao ma Jesosy de ny vavaka ataoko anao rehefa aveo anakery raha tokony izy a efa sitrana ianao zay narary tao anatin'ny nandresanao teny tako zao efa niala lefa matorana teo fiainanao tao anatin'ny fotoana nandresanao ny teny tako zao fa saingy mety tsy mbola salasala angamy anao fa mitindra mandeha ty am'izao famaranana izao de afaka nositrana ianao afaka nositrana ianao possible ny vovonjy ho afaka mieriny demoni sy mieriny famosavina ianao possible iova ny tantara-piainanao fa naninona moa no miova be ny tanàna Samaria ny fiainam-ponina tao Samaria tonga nanana fiaina vaovao zareo satria tonga tao Elisa nanafoana an'ilay ozina ary nanilika an'ilay herin'ny fanaratsy manao tsatoka de androandray a de mijory eto mitondra zany teny'Andriamanitra zany fa ho ampiasan'Andriamanitra anafoana ny herina ozina eo aminao na inona karazana ozina ary anilika andreo herin'ny fanahy nanao tsatoka tao aminao na manao sy manaona ny fiseholon'ilay herin'ilay mpanao tsatoka teo aminao mahagaga Jesosy tao anaty taona maro nanao vokasan'Andriamanitra nke ry havana ka nahitako olona maro be mihitsy zay tena na nehoan'Andriamanitra mahandriamanitra azy na nehoan'Andriamanitra fahasoavandreo olona zay nirina Jesosy zanany tsy diso anjara am'izany ianao tsy diso anjara am'izany ianao ivavako anareo aho tena ivavako anareo aho fa mialon'ny anaoko vavako anareo a de eno tsara ty teniko ity ho anay fiangonana refy ao Androndrakely tsy lavitry ny akady-bahoaka no misy anay manasa anareo zahay ho avy amonjy ny fiteom-pivavahana zay ataonay fantatro tena fantatro fa mahasoanao ny famonjena an'izany fampolom-pivavahana ataonay zany satria raha ny zavatra efa hitako hatram'izay ary inoko fa mbola anao mihoatra lavitra n'izay efa nataony tao anatin'ny fampolom-pivavahana ataonay Andriamanitra ny efa hitako olona marobe no sitrana tao anatin'le fampolom-pivavahana olona marobe no sitrana tao anatin'ilay torotenina ataoko olona marobe no sitrana tao anatin'ny vavaka zay nataoko manokana raha nanafaka ny hafa izy tompoko afaka ny anafaka anao ihany ko izy rehefa tonga ianao io fandaram-potoana isika ny alahady maraina amin'ny enin'ora alahady tolakandro alahady maraina safady amin'ny valora alahady maraina amin'ny folora alahady maraina alahady atoandro amin'ny rimy folora ary ny alahady amin'ny roa ora tolakandro manasa anareo tompoko aza misalasala tena tonga hafa afaka mifandray aminay amin'ny alalan'ny telefona ihany ko anao reo voasoratra reo ny numéro-ny finday ahafanareo mifandray amiko afaka nitonga ihany ko anareo miona aminay fa misy mpanompon'Andriamanitra mandray anareo foanao isan'andro
zao no androm-pamonjena, zao no androm-pakasitrahana, aza manamafofo-nareo tahaka ny teotsony nareo fa miazaka za tongava mamonja zany fampom-pivavana ataonay zany. De raina ny tompo omena voninahitra Andriamanitra. Mianony anaoko vavako anareo dia andotsika rehetra mbola hiaraka anao hira anankiray aloha. De aorina ty hira iarana manao tya dia hoarosoko ny vavaka ho anareo. Korasy foany anareo. Ain'Andriamanitra zavatra rehetra tompoko. De raisiko ho zava-dehibe hatrarehatrany ary tiako anareo mba handray ho zava-dehibe le hira ny arantsika nanao teo. Hira fanaonay ao am-piangonana reny tahaka reny zany no endrika isehon'ny fampom-pivavana ataonay rehefa manao hira izahay. Andao ry vavako anareo am'izay aho, raha mety aminao tompo mandolia de mandolia, raha afaka mametraka ny tananao ny fatra misy marary anao eno de ataovy, na apetrao ny fonao de ataotsika hivavaka. Mino fa hiasa ny herin'Andriamanitra. Tompo Andriamanitra tsy to, la izy hatrizay ka ho mandrakizay mandrakizay. Misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy izahay, fa ianao no Andriamanitra tia ny zanak'olombelona. Ary le olona zay nahita sy nandre ahy tamin'ity androandroany ity
de anisan'de olona nataonao anaty lisitran'ny olona tena tianao izy. Ka androan'Andriamanitra raha eo manga fo amin'ny olona rehetra iao ka avy alony eloka vitany. Androan'Andriamanitra raha eo sitrana ny anaran'i Jesosy re olona rehetra marary na inona retina na retina any am-paladia na any an-tampon-doha na ao anatin'ny vatany eo. Sitrana ny anaran'i Jesosy, sitrana ny anaran'i Jesosy, ary mandidy anao ry fanahy ratsy, fanahy demoni, nitondra retina mamparary olona, nitondra retina mampivoto tenan'ny olona, nitondra retina mampanantenan'ny fiainan'ny olona, mihiala ny anaran'i Jesosy, mihiala ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny heran'ny famisaviana esoriko amin'ny olona tsiraray avy, esoriko zao de zao, esoriko zao de zao. Hovonjenane re olona rehetra marary, re olona rehetra voafatsy ny demoni, ary mivavaka aminao Andriamanitra am'izao taona diavinay zao, am'ty volana ity, androany sokafa masa fanan'ny olona mba ino fa hotainao izy, hotainao izy manomboka izao entiny ataony ho lavraro deny ho amilona mialena ho asaovinao mandrakariva izy. Misaotra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy no anaovaka ny vavaka. Misaotra Tompo, amen. Zay zany miafatra netiko anareo androany, ho anareo zay samany nahita sy nandre ahy tam'ty androandroany ity de manasa anareo aho tongava miaino an'izao sy manahaka zao fandarana zao ao amin'ny star, ho anareo manana Star Times canal 108 na canal 788 no azahoanareo azy. Ina zao ihany koa ny namana, indrindra moa anareo lavitra ina zao namana mba anaraka zany fandarana nataoko zany fa soanareo amin'ny herinandroany de mbola mitoy ny délivrance ataonay, mbola mitoy ny vavaka fanasitranana sy vavaka fanafahana. Raiso ny fahasoavana lehibe ho anareo tokoa zany ry havana malala. Zay zany tompoko no afatra nentina toeto ka de metraka ny mandram-peona manao velomanareo amin'ny herinandroany amin'ny 12 ora sy sasany ny fotoanatsika. Courage dahotsika rehetra tompoko.